Avy hatrany dia nitarika faneho-kevitra maro samihafa teto amin'ny firenena ny faneho-kevitra tsy tanteraka tamin'ity andron-droany ity nisan'izany Andriamatoa Alain Ndremiseza izay isan'ny nametraka fanontaniana amin'ny hoe aiza eto amin'ny firenena no afaka anehoana hevitra, fanontaniana no napetrany, ny rehetra no afaka maly amin'izay hoentiny atao anatin'ity fanampanazavana ity ny momba azy io. Aiza moa zany ny afaka maneho hevitra ny vahoaka malagasy. Zay zany ny fanontaniana. Tsy zay ihany, tsy zay mitsangana ihany, fa ny vahoaka malagasy rehetra, ny fikambanana rehetra dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe tsy azo atao intsony ve eto Madagasikara ny maneho hevitra politika na milaza ny tenany hoe mpanohitra. Satria raha ny lalam-panorenana no jerena, zay no lazainy amin'ny fitondram-panjakana, raha ny lalam-panorenana no jerena, ny lalàna vely eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao no jerena, dia misy mihitsy ny toerana nomena manokana ho an'ny mpanohitra noho izany ary tsy voatery hoe tsy maintsy makany amin'ny atin'ny intérimaire ary mpanohitra dia tokony na ny amin'ny anjerimanontolo na amin'ny fanaovana fivoriana amin'ny faneho-kevitra dia tokony avela malalaka an'io ny heviny mba tsy hisian'ny korotana. Rehefa tenihana mantsy ny zavatra mitranga reny dia le fanakana ny gendarme ny mety hitarika korotana noho ny fidirana any anaty trano azahoana hoe maneho hevitra. Zay zany ny zavatra mampalahelo. Fa ny zavatra tsara kosa dia hitanay fa noho ny amaroan'ny olona dia tsy dia mipoaka loatra ny grenady fa angambany everiko fa misy ihany ny fifanajana teo amin'ny rotota nahita hoe tsy mety raha zao nisy ny korota satria zay dia nanatina zandary asevy maketo ny lehibe an'ny zandary. Florence moa malaza indrindra malaza be vedety amin'izao fotoana izao dia natsona izany hoe Florence hoe mba alefaso kely eto général Florence dia tonga moa zany ny solotenany dia namena azy ny taratasy. Ka zay mahatonga anay miteny amin'izao fotoana izao hoe ny fitondram-panjakana dia tokony milaza mazava aiza no azahoana maneho hevitra akoatriny any anatin'ny fandriana ny tena eto amin'ity firenena ity, aiza ny azahoantsika manao ady hevitra politika akoatriny any anaty lakozia.